fameloma masony antoko tim nahazo aingavao ny boriboritany faharoa. Izy park afindrany amin'ny SMGD mandamafy ny mpiasy. Fitondrana rajoel mijabaka amin'ny tsy tokony hidirana. Talata farany volana Aogositra ny taona 2024 ankasitrahako hatrany ianao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao ka tonga soatra anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao izay anasako anao sady ny anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia nitrangana olana indray ny ho an'ny mpiasan'ny Easy Park nisy mantsy ny didy ny latsaka ambavaka ny teraka fahatezerana ho an'ny mpiasa izany fanapahan-kevitra izany. Asin'Andria Malala sy tokatra marolary no mitatitra amintsika ny andindiny izay. Androany vao maraina dia nivorivory tetỳ Analakely ny mpiasan'ny Easy Park noho ny antony famindrana azy ireo ao amin'ny orinasa antsoina hoe SMGD na ny Société Municipale de Gestion Digitale Commune Urbaine Tananarivo. Ambava fotsiny ihany no sady tampoka be nefa ny fampahafantarana ireto mpiasa izany fanapahan-kevitra izany. Tampoka teo zay nitenenina fa mifindra asa zany hoe mifindra ao amin'ilay atao hoe SMGD orinasa izy io société privée ihany no akan'ity asa ty. Ny zavatra mampalahelo anay zany dia sady efa tampoka taminay ilay hoe mifindra any ny droit-nay tamin'ny voalohany ny teny zareo dia omena anareo daholo ny solde de tout compte-nareo. Ankehitriny ilay izy tompoko lasa mivadika lasa congé fotsiny no omena anay sy karamanay eo indrindra avy mampalahelo anay satria izao efa mataona ny daholo ireo ankizy ireo. Ny olana faharoa raha mifindra ao amin'ilay orinasa vaovao iony dia lasa miverina zéro zany hoe mandalo période d'essai nefa reto ankizy reto efa mahay an'ilay asa daholo. Eo zany le mipetraka le olana hoe aleo omena anay daholo ny tombotsoanay congé ny ancienneté anay ny volan-jaza rehetrarehetra satria manana ny safidinay izahay tompoko raha andeha hoany na mijanona tsy miasa intsony. Le izy nefa ny lasa ohatrany hoe sanatria ohatrany tereko masaka ohatrany voalobo-jaza fotsiny raha pitsy maraina izay lasa mifindrany ka izahay tompoko tena tsy afaka ny andeha hoany mihitsy raha tsy kompleto ampelantanana eto ny droite izay takinay. Ny antony dia izao le olona andehananay ihany mbola tsy fantatray ahoana ny toetrany izahay miverina zéro rehefa miditra any mbola angatanay konkoa ny fandroany hoe izahay zany raha hoe mandeha makansy rehetrarehetra ireo dia tsy mahazo mandalo période d'essai satria efa hainay ny asanay nandritran'izay 7 taona zay dia isy hainay loatra fa mifanatsarana ny tokony ho tediaviny zareo. Ity orinasa SMGD ity izay lazaina fa orinasa miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra azy dia tsy fantatry ireo mpiasa akory ny tena momba azy. Io aloha zany hoe raha ny fahazahoanay anazy ohatrany orinasa tsy miankina ihany le izy fa ohatrany hoe mody asiana anarana fotsiny hoe commune. Le izy zany any koa dia efa mystère koa le zavatra any feo satria ty izao mazava be société Easy Park dia raha sy miteny hoe privé dia ny chef de corps miteny zay zany le izy hoe dia raha sy miteny hoe privé ny chef de corps ny zareo reto ndray milaza fa hoe fanjakana dia nefa rehefa atsy manko le izy mora hita kelinareo ambadiky ny naza elektronika eo le orinasa vaovao. Dia nefa n'izay asainy manamboatra CV vaovao sary tapaka dossier complet mihitsiny zany hoe tonga dia miverina zéro ohatran'ireny olona mitady asa ireny zany zay an'ilay olana. Dia nefa ny ancienneté anay nandritra ny 5 taona teo tsy miverimomoka fotsiny raha hoe congé fotsiny no raisiny ampelantananay ka amafisinay tompoko fa izahay tsy hoany mihitsy raha tsy complet ny vola tediavinay ihany tombontsoanay ray manontolo. Dia eo zay no misafidy hoe mandeha na tsy mandeha. Tsy mety hialana romiromy ankehitriny ny ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra kanefa dia izao ny madinika hatrany no hiarana izany. Nisy kosa indray ny famoahany mpanao gazety iray boky mahakasika indrindra ny fanerena olona anaiky zavatra iray tsy amin'ny sitrapony mba azahoana tombontsoa manokana na ny antsoina ihany koa hoe extorsion izay toe-javatra mbola miteraka olana moa eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao. Nosafidiany mpanao gazety iray Rina Raymond nanaovany fanadihadiana lalina tamin'izany ny resaka tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika ny Betrokiny. Bagsandriananja. Ny rehetra ny mila miova amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba fijery ary amin'ny fomba fiainana eo anivon'ny fiarahamonina. Zany ny tsapan'ny Rina Raymond Randrianarsoa, mpanao gazety, mpanao fanadihadiana, ka nanosika azy hitondra ny anjara brika eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fanararotana na ny fakana zavatra ankolaka na fanabakana tsotro zao na koa mety ho fanerena tsy sitraky ny ankilany no mahatonga ny fiarahamonina ho marisarisa. Tsy tokony hisy tsony ny tsy maty manoty eto amintsika. Manoloana ny fisolokiana na fanabakana na fanerena ankolaka olona anankiray eo amin'ny tombontsoa manokana
Zany ny lohahevitra ny savidiny ka noho izany indrindra dia nisy ny fanadihadiana izay nataony tany amin'ny distrikta ny Betroka izay anisan'ny faritra mena tokoa amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Eritaona ny faharetany fikarohana sy ny fanadihadiana nataony ary nofeheziny sy fitininy amin'ny alalan'ny famoahana boky kely izay anisan'ny dingana ray lehibe tamin'ny fikarohana nataony. Ny antony safidiana manokana zany aloha hevitra hoe extorsion misy moa zany tsika ny tena andikana anazy amin'ny teny malagasy fa hoe fanerena olona mba ahafahana mahazo tombotsoa manokana no nandraisako azy. Ny antony safidianana an'izay dia nisy fanadihadiana natao nandritra ny taona maromaro zany manodidina ny tsy fandriam-pahalemana dia toy ny nahatsapako hoe anisany antony anankiray mampiroborobo ny tsy filaminana ny fikorotana amin'ny fiarahamonina ary ny firongatry ny asa ratsy ny resaka extorsion. Ny antony dia ny olona sibatra zany izay ataontsika hoe miravoravo tanana tsy manana andry iankinana dia lasa mikotrika valifaty mikotrika asa ratsy isan-karazana izy anomerany amin'izay fahasorenana sy lonolono izay any anatiny amin'izay. Andrasana tokoa ny fiovan'ny tsirairay na ny fandraisana ndraiky sy ny olom-pirenena tsirairay avy. Eo ireo mpiansehatra amin'izany ady atao amin'ny fandian-dalàna toy izany sy ireo izay hiara ny fanambakana sy ny fanerena ho an'ny tombotsoa manokana. Entanina ihany koa ireo izay voakasika nala sibatra mba sahitoroka sy hijoro. Dia mifandraika amin'izay tanjona anankiroa zany zay sy ilay olona hoe kendrena dia tiako asiana tsindro-peo fa izy ity moa zany dia fanamby ray lehibe hoe ao aoriana famoahana bokytsika dia rehefa misy ny samitoroka matetika manko olana tsy afahana manenjika n'ilay mpanao an'itony fandikan-dalàna tony tsy fahasahiany ireo lasibatra mitoroka dia rehefa misy ny fahavononana rehefa misy ny izay fahasahiana izay dia ny tena moa zany mahampanao gazety manao fanadihadiana lalina izay manana ny tambajotra ihany koa miara-miasa zany ao anatin'ny izay asa izay dia vonona ny hanolotanana ireo olona lasibatra ireo olona saha hamakibantsirana ny zavatra tsy mety amin'izay ady ataon'izy ireo. Lalam-pirenena anisan'ny tena potika tanteraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny RN2 na ny lalam-pirenena faharoa iny izay mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Efa nisy mihitsy aza moa ny fitokonana ataon'ny mpitatitra mampitohy amin'iny lalana iny noho izay faratsiny izay. Hoarahantsika ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Manora Andriamalala. Lalam-pirenena faharoa ity miteno azy ny sary lavaka tsy misy andinganana intsony. Hatreo Manjakandriana aloha ity lalana 320 kilometatra miala avy eto Antananarivo fa potika tanteraka fa tiantoka ray lavaka ny an'ny mpitatitra. Aloha efa ela be ny ratsy ilay lalana surtout amin'izao andro fiavian'ny orana misy oranaika izao ny ratsy dia ratsy ny lalana amin'ny tiarainy dia isy lalana isan'andro isan'andro ity indraindray zany miteraka indraindray rehefa sendra malamalama sotra izao dia miteraka accident. Dia lavaka moa efa maromaro zany tsy efa maro tsy tambisaina intsony ny amin'ny lalana iny. Zay no mba hitarany anay transporteur zay zao taxi borosy miasa amin'ity tena hitanay mihitsy ny fatiantoka amin'ilay izy zany amin'ilay lalana tsy efa arakarak'ilay fahefa-mibidy ny faratsin'ilay lalana surtout eo amin'ny atretin. Raha ny tety izao efa eo amin'ny 3 taona eo zany tena efa hita hoe tsy tsara ny lalana tety. Nisy fanamboarana ihany teo aloha fa nijanona tamin'ny fatrana Andizakely dia raha maneho Andizakely makatỳ Manjakandriana nefa ianao zany hoe dia tena lavaka be. Matoa misy an'ireny tsy dia tazana ireny misy an'ireny le olona le manotonototra kely riny fotsiny ngano ohatrany hoe somary matampina azy. Kanefa moa zao hitantsika fa hoavy indray zao ny orana dia vao makitomby ihany fa igoaka be dia be eraky ny lalana. Efa nisy mihitsy moa ny fitokonana nataon'ny mpitatitra mampitohy an'ity lalam-pirenena ity ny fahafitony volana Jolay teo noho ny fahasimbany lalam-pirenena. Ny tokona tsy nisy ny asa izy ireo no sady tsy mety andony vola alaina amin'ny fandanjana eto Antsarakofafa raha tsy vita mihitsy ny fanamboarana ny lalana. Antso vonjy hatrano no ataon'ny mpitatitra. Tena misy vokany zavatra misy vokany be dia be tena misy vokany be dia be. Voale dia zay no vokana hoe indraindray izy zany ohatrany hoe mampiteraka accident amin'ilay lavaka satria be dia be camion mandeha amin'ity anao dia be dia be koa ny taxi borosy mivezivezy ilay lalana somary teritery sady ratsy. Ny orana amin'ity amin'ny faritra atsinana ity saikisaiky misy herika foana matetitetika zany dia misy oranandro foana. Ny fitarenana raha vaty aminay mpitatitra fotsiny dia ny hoe tokony amboary ny lalana io satria
manimba zavatra maro sambihafa. Io aloha ny asa fitaterana moa zany simba, manarakaraka an'izay ihany koa le vola koa lasa any amin'ny fanamboarana zany sisa ny fitaterana ny lasa manamboatra fiara zany sisa zany, fa le tena tombontsoa milomana vady aman-janaka ka lasa mihena manoloana ilay fahasombana aterany. Nefa io ny asa fivelomana tsy afaka hitady asa hafa intsony, tsy maintsy manatantera. Raha lalana vita adiny iray Antananarivo Manjakandriana teo aloha, efa tao adiny iray sasany mahery amin'izao. Mbola ny mpamily aza no manarama olona anototra ny lalana. Tsy fihinana tokoa moa ny lalana fa fihinana angamony kianja sady fotodrafitrasa tsy mamokatra. Hoentiko any amin'ny distrikany Manjakandriana iny ihany ianao, amin'ny commune Manjakandriana iny ihany ianao tanatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Iresaka amina tantsahany an-toerana fa indrindra ny olana sedrain'izy ireo amin'ny andavanandro. Sary sy rindran'ny sary ny Manora Andriamalala hatrany. Tonga soa indray reto Manjakandriana 320 kilometatra amin'ny alan'ny renivohitra no misy azy amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Tantsaha mivelona amin'ny fambolena avokoa ny 5 isanjato amin'ny ponina eto. Isan'izany izao idone izay nifampiresaka taminay. Tsy misy afa-tsy hoanina sisa no ambolena eto fa tsy mampidiboly intsony. Dia ny olana zany dia eo amin'ilay arabola masomboly dia ny vola laninao anaramana an'ilay olona zany, izay ny tena olana goavana. Eo koa moa ny indraindray tsy ampy ny rano, indraindray cyclone be dia maivana be ilay vokatra. Ny mahavelona aloha tsy dia hoe azo atao hoe raha fa tena mikezaka mafy manao maromaro zao ianao dia zay vao afaka hoe tsy mividy vary ianao zany, fa mba iny vokatra anao iny ihany dia mba mahavelona anareo menakavy kely eo. Mbola ny anao zany mbola azo atao hoe mahavelona ihany? Ny anay aloha dia mbola ampy anaiky izay akoroa ny zanako zany dia miaraka amin'ny zavy kely sy aniny dia izany mamatsy vary ho anazy. Fa tsy misy fidiram-bola ankoatran'izay? Le pension kely zany mbo raisina zany. Zay ny zay. Dia sakafo fotsiny zany sisa ny azo amin'ilay fambolena fa tsisy hoe amidy? Ny anahy aloha tsisy amidy kosa aloha. Tsisy amidy? Tsy sakafo fotsiny. Mahavita taona ihany? Mahavita kosa aloha ny sarotra mandainga. Manao sarakatsaha manampy andone kosa Evariste. 5,000 ariary isan'andro ny mba karamany. Ity tanimbary ity izao no nasaina izy mirahalahy androany, efa teto izy ireo hatramin'ny Vaomaraimbe. 17 taona izy izao. Tsy misy eo amin'ny intsony ny zanany fa mamelo tena izy. Olana ho azy, indraindray misy ny asa, indraindray kosa tsy misy miantso. Mafy ny asa hoy izy, sainga mbola toy izao ihany ny fanantenany. Ny fiainana aloha tsy dia mora fa lanja miakatra ny fiainany. Fa ny vary lavo ny tsy azo atao, ny kivikivy ny tsy azo atao fa tsy maintsy miesaka foana. Izay eo am-pelantanana no ampiasaina mbo tsy hangalarana tompoko. Fa na dia atao kely ara atao mafy apo. Mino fotsiny ihany izy moa fitenenana dia tsy maintsy mino tsika. Ary rehefa izay ny tonga dia velona foana tsika zany. Ankoatra ny fahalafosany masimboly izay vidiana amin'ny vidiny 504 ariary ny kilao, amin'izao dia olana ho an'ny tantsaha ety ihany koa ny zezika. 5,1 ariary izao ny iray sarety amin'ny zezika. Miampy 5,1 ariary ihany koa ny fitaterana. Saika toy izany avokoa nefa ny fahasahiranany tantsaha eto Madagasikara amin'izao. Fanadihadiana makasika ny miralenta sy ny herisetra atao amin'ny olona marefo eto Madagasikara kosa indray. Ity tateriny Nambiny Sovely sitraka sy Mathieu Prince amintsika ity. Paikady entina ampianana sy hanafoanana ny herisetra atao amin'ny olona marefo ny fanatonana sy firesahana manokana amin'ny lehilahy izay mazana manao herisetra amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Miaingana amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana ny zaza sy ny ankizy ny fahafahana manatanteraka izany. Any an-tsekoly dia efa misy ny fampitana sy ny fanentanana ataon'ny tetikasa sahala ahafahana manabe ireo mpianatra fa ihany koa ahafahana manitsy ny hevidraikitra efa raiki-tapisaka amin'ny malagasy raha ny fanazavana. Hitantsika any amin'ny sekoly fa na dia mbola kely ny ankizy dia efa ao anatin'ny lohan'ny sahady ohatra hoe ny vehivavy ambanimbany, ny ankizy vavy ambanimbany kokoa, ny ankizy vavy malemilemy kokoa, ny ankizy vavy azo ragiragiana, ny ankizy vavy azo adaladalaina. Dia izany fihetsika rehetra izany no tianay ravaina ao anatin'ny sain'ny ankizy mba elabe izy ka tonga azy ho lehilahy vanina. Atao lahara-pahamehana eo amin'ireo vondrona tiliana ny faritra Analamanga sy
volamena be noho izy ireo ahitana trangana herisetra betsaka indrindra. Raha ny tatitra voaray ho an'Analamanga izao dia 520 isanjato ny tahany herisetra ao aminy. Miaingany amin'ny fametrahana ny hoe mira lenta ihany koa no ahafahana manena ny herisetra, misy ny toe-tsaina tena mila ovaina tanteraka eo amin'ny fiarahamonina malagasy ahafahana manatratra ny tanjona. Raha tena mpiarina zato isanjato ny lalàna dia tsy misy tsony, izany hoe tsy fitovian-jo eo amin'ny asin'ny vehivavy. Fantatsika nefa fa na dia any anivon'ny tokantrano ary dia be da be mihitsy ny fampiarana an'izany hoe lalàna, fampiarana an'izany hoe tsy fitoviana eo amin'ny asin'ny vehivavy izany. Dia amin'ny sehatra inona ozy ianao mitovy daholo ny sehatra rehetra, na amin'ny sehatry ny asa, na amin'ny sehatry ny ao an-tokantrano, na eny an-dalambe, na ny anaty fiara fitaterana, dia mitovy foana les considérations an'ilay vehivavy hoe ambany ary mitovy foana les considérations hoe lehilahy loloha avy ny eo an-tapon'ny loha ka afaka manao izay tiany atao eo amin'ny fiarahamonina. Ny fomba angambany tsy natao mihitsy hoe misy olona anankiray hitsakitsana dia misy olona anankiray manitsaka, fa ny fomba antsika ny irairaintsika isan'andro dia hoe ny fifankatiavana, fihavanana, fifandeferana sy ny sisa, dia ireny izany no averina indray mandeha hoe tahaka ny ahoana mihitsy ary ny fomba fampiarana an'izany eny anivon'ny fiarahamonina. Dia rehefa tena tonga ilay fanazavantsana sy fampatongava-tsaina ny olona dia hita hoe eny maro tokoa ny tsirariny ary mazoto ny vona ny olona hoe hiova. Eny anivon'ireo sekolim-panjakana moa no anombohan'ny tetikasa sahala ny fanentanana ireo mpianatra ka CEG miisa 10 eto an-drenivohitra no hisantatra izany. Akatoky ny fidiram-pianatra sika amin'izao fotoana izao mba ampihenana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny ao anatin'ny fikambanana sahany dia nanolotra fitaovam-pianarana ny fikambanana sakambino Vaovao Madagascar izay tariny Bodo Razafindrazaka nameny Aogositra sy Mathieu Prince hatrany. Ankizy miisa 500 androany no notolorany fikambanana sakambino Vaovao Madagascar fitaovam-pianarana feno ary araka ny ilainy avy sy mifanandrify amin'ny kilasy misy azy. Avy amin'ny fokontany miisa 10 eto an-drenivohitra ireo ankizy sahiran'ireo ary mahafeno ny fepetra nandritra ny sivana natao teo anivon'ny fokontany misy azy avy. Ny tanjon'ny fikambanana dia ny ampiditra ny ankizy any an-tsekoly ary ny anosika an'izy ireo amin'ny fianarana hatramin'izay lavitra indrindra, fa ny farafahakeliny kosa dia mba afaka mamaha olana, afaka miatrika, afaka miditra manao sehatra fianarana asa indray avy eo, izany hoe minimum zany BBC minimum. Kanefa raha ny fanampiana izay sy nitosika omena ny ray aman-dreny dia izahana mba ho lasa lavitra arak'izay azo atao ny ankizy. Ny antony dia tiana hisandratra, hisondrotra ny zanaka ny malagasy, tiana rehefa misondrotra ny zaza tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina dia mazava ho azy fa ny firenena ray amanontolo no mahita fivoarana. Efa fanaon'ny fikambanana no mandray an-tanana ny fianarandreo ankizy sahirandreo. Misy ihany koa ireo vondrona izay manolo tanana sy mifanampy aminy, mbola misy teti-bidy mila aloha nefa ka antony anaovan'ny fikambanana hetsika samihafa toy ny seho an-tambazotra, ny vidy dressing sy ny varotra sary hosodoko mba ahafahandreo rehetra afaka manolo tanana mandray anjara. Eo koa ireo tambazotra samihafa azo androtsahana vola entina namafisana ny teti-bidy mbola mila alohan'ny fikambanana raha ny fanazavana. Seho tsy andraisam-bola izy io fa tsy hidiram-bola azafady, tsy hidiram-bola fa seho manaim-poana, izany hoe tsy misy fidirana zany akory ny seho io fa manaim-poana. Ary rehefa manaim-poana dia ao anelanelan'izay ny olona no manome izay zavatra tiany homena amin'ny alalan'ny zotra maromaro izay sy fomba maromaro izay andrisian'izy ireo andeva vola. Ao zany ny GoFundMe izay en ligne ampiasainy any amin'ny labolatany avaratra. Ao ihany koa ny TapTapSend izay ampiasainy any Afrika na ny any Europe izay ahafahany mandeva vola aty Madagasikara. Rehefa télécharger ny TapTapSend izy dia misy numéro RTL sy Orange ahafahany mampiditra amin'ilay vola tiany alefa. Koa ny eto toerana zany dia ny mobile banking izay misy ny larana Orange, Telma, RTL. Ao ihany koa ny ahafahana manao virement bancaire amin'ny compte-ny association Vaovao Madagascar. Afaka manome tanana avokoa ireo rehetra maniry hanampy azy ireo amin'izany amin'ity asa soa entiny hanabeazana sy hanampiana ireo sahirana ity.
Ny vaovao tapatapany ary dia hanomboka ny faefatra ny volana septambra izao ny fampiratiana ny tantara ny fanatanjahantena eto Madagasikara tanatin'ny taonjato faharoapolony amin'ny musée de la photo etsy Anjoy. Vitsy ny mahafantatra ny tantara ara-panatanjahantena, ilaina nefa ny mahafantatra ny zava-misy ka hiavaka sy tena anandanja ny hetsika. Aseho an-tsary ny tantara ny fanatanjahantena eto Madagasikara, ohatra ny fifaninanana taranja bodybuilding entina anambabona ny fon'ny vehivavy, fampahafantarana ireo aiady malagasy toy ny diamanga, aiady mampiasa tongotra fotsiny, ny morangy, ny ringy izay tolona malagasy sy ny hetsika ara-panatanjahantena samihafa toy ny lalao kidramadrama tany Nosy Be ohatra. Aseho an-tsary koa ny fidinana antendrombohitra eo Andamosy ny omby izay fanao tany Tsinjoarivo. Aranty koa ny karazan-tsary misy ireo mpanjaka manao fanatanjahantena, ohatra ny mpanjaka Ranavalona fahatelo mitazona raquette de tennis tamin'ny taona 2020 sy 2020. Mamety ny tahirikevitra mikasika ireo rehetra ireo moa ny foibeny arsive. Ampatsiahantsika ny tantara ny fanatanjahantena sy ny karazana gazety tamin'izany fotoana izany. Manoloana izany moa dia antsoina ny mpianatra indrindra ny amin'ny lycée sy ny ambaratonga ambony ny olon-drehetra ho avy hitsidika ny fampiratiana. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia nivoaka ny lisitra mandrafitra ny mpitsary mandritra ny lalao fifanitsanana iadina ny tompon-daka maneran-tany ho an'ny taona 2024 izay ifandonany Barian'i Madagasikara sy Benin ao amin'ny vondrona G amin'ny faharoa ny volana septambra izao. Tafiditra ao anatin'izany ilay teratany Zimbabwean Brighton Chimene, mpitsara iraisam-pirenena raika amin'ny 30 taona izay ananany fifafatokisana. Voatondro mpanampy azy kosa ireo mpiray-tanindrazana aminy Brighton Niga, Thomas Kuzoza ary Prince Matumo. Voatendro mpitsara amin'ireo mpitsara kosa ny teratany afrikana tatsimo Enoch Sotelo Molefe raha toka eo amin'ny toerany komisaria Manaramaso ny lalao ilay teratany Seychellois George Sinon. Ity lalao fifandonana ity izay tsara tsy ahivina tranty fa tsy afaka atriany mpijery araky ny fipetranapetraky ny FIFA izay tariny Gianni Infantino. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia rivo-doza mahery vaika iray indray no nandravarava ny tanàna tao amin'ny faritra atsimon'ny États-Unis tamin'ny alahady lasa teo. Ankoatra ny namony ainty, ankohonana antapitrisany no mijaly no ny fahatapahany herinaratra any an-toerana hatramin'ny omaly alatsinainy hariva. Mialy rary nombana sy Andra Kotomalala. Tapaka ny herinaratra, tondraky ny rano ny arabe, ny ongotra ny tafo, foto-drafitrasa maro toy ny trano sy ny tombontsoloka no rava. Satria amin'ireo fahavoazana nahazo an'i Louisiane, tanàna amin'ny faritra atsimon'ny États-Unis, vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza antsoina hoe hidata any an-toerana tamin'ny alahady lasa teo ireo voatanisa ireo. Ankoatra izay, olona tsy latsaky ny roa izay nianjerahan'ny hazo sy lasan'ny rano ihany koa no namony ainy vokatry ity vonan'iseho ity. Tokantrano maherin'ny iray tapitrisa no fantatra fa nijaly herinaratra sy niaina tao anatin'ny aizina tanteraka hatramin'ny omaly alatsinainy hariva. Tafio-drivotra 700 kilometatra isan'ora no nentin'ity rivo-doza ity ka nahatonga izao fahavoazam-be izao araka ny loharano Vaovao. Anisan'ireo tanàna voamafy vokatry ny fandalovan'ny Ida ny tao amin'ny tanàna La Place any andrefan'ny Nouvelle-Orléans izay tanàna lehibe indrindra any Louisiane. Maro tamin'ireo mponina tany an-toerana no tavela tao anaty rano nandritra ny tontolo andro ka voatery nandefasana angidim-by sy sambo ary kamion namonjena azy ireo. Voafetra kosa ny fahavoazana tao ampovoan-tanàna Nouvelle-Orléans. Nivoaka teny amin'ny arabe, nanohitra ny baikon'ny tompona andraikitra hijanona any an-trano mantsy ny sasany tamin'ireo mponina noho ny tahotra ny isian'ny tondra-drano na ny famaizana amin'ny alalan'ny herinaratra. Manoloana ny zava-niseho dia nisy ny fandefasan'ny sampandriaharaha Amerikana misahana ny vonjy-taitra olona 250 anampy ireo trabona any an-toerana. Nambaran'ny filoham-pirenena Joe Biden nandritra ny fihaonany tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ao amin'ireo faritra voakasika fa hitoetrany izany fanampiana izany amin'ny fotoana rehetra ilana azy. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia niazo haingana any Mississippi iray amin'ireo fanjakana mahantra indrindra ny États-Unis omaly alatsinainy alina ity rivo-doza Ida ity. Ahina ihany koa noho izany mety isian'ny tondra-drano any an-toerana. Raha tsy ahivina, 20 taona lasa izay no nandalovan'ilay rivo-doza mahery vaika antsoina hoe Katrina tany Louisiane izay nahafatesana olona mahery ny 700 ary nandravana foto-drafitrasana rivony tapitrisa $. Tantara izay tsy adinon'ireo mponina any an-toerana mihitsy ary nahiny izy ireo mafy niverina tamin'ny fandalovana ity rivo-doza Ida ity.
tontosandroany maraina kosa ny fameloma masony antoko tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa tonga ny anatrika ny finoadehibe moa ny bureau politika nasionaly ary niditra mivantana tamin'ny alalan'ny antso antaroby ny filomarika Ravalomanana Asinandria Malala sy Tokra Marolahy. Fenipika ny efitrano lehibe nanatanterahana ny fameloma masony antoko tim ho an'ny tetsy amin'ny boriboritany faharoa androany. Solo tena ihany nefa reto kanefa dia toy izao ny amaron'ny olona. Tsy latsa-danja fa nahazo afatra mafonja avy amin'ny filomarika Ravalomanana ihany koa ireto mpikatroka anatin'ny antoko tim ireto. Antoko simino aho fa tsy andavakely mendona eo anjery misy anareo zay dia raha misy disadisa na misy zavatra tsy mpankazahona mizaha mandrakariva mandamina azy fotoana amitakiana anazy zao vao tonga avy any partenela be fa ny olona any miombola tsara daholo dia natao hoe redynamisation tsy hoe ny fampatrona mahatonga ny olona hitombo fotsiny fa fiezana ihany koa mametaka aloha ny ampo fa tena zay ampamaty anareo apa isin'ny solidarité atsika tena izahana zay dia dynamisation tena resy lahatra anareo tanteraka aresy lahatra ny olona tanteraka aresy lahatra anao hoe miasa miaraka sika mazava anareo zany eny zany teka be anareo zany nareo zao tena teka mampina fa mahatoko tsara objectif atoko tsara objectif satria manana sombavabahoaka manana maisazy nareo manana rôle foktim distim ny koptim ao aminareo daholo dia aza ilikilika mihitsy ny olona reo olona tsy matoa sasany tsy lany tsy hoe izy tsy lany fa fandefitra tsika tamin'ny rôle conseil zay tsy tafiditra fa aleo reny mba raisina daholo dia mivahina tsara daholo nareo afatra lehibe mihitsy any ataoko nareo amin'ny deuxième arrondissement zany satria fantako tsara ny tantaran'ny deuxième arrondissement fa tianao zavatra ary mahavita zavatra Efa hita taratra fa misy sady ny kajikajy maro isan-karazany angalaram-bato amin'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara ka dian'izao dia mila mandray andraikitra sady ihany koa ny pombany antoko tim hoy kosa ny sekretera jeneraly ny antoko. Ary raha mitohy zao zavatra misy zao satria ny firenentsika miainy dia tsy hihinana tsony na tsy ahita sakafo tsika ao amin'ny kely ao dikan'izay dia zao tsika tsy maintsy mijery ny fomba rehetra ahoana ny fomba ho atao inona ny stratégie dian'izao io manana ahafahana miverina eo amin'ny fitondrana mba hitondra vahaolana ho an'ny firenena. Zay no mazava-dehibe amin'izao redynamisation zao na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy hisy ny fifidianana tsy maintsy hisy fifidianana andalo eto amin'ny firenena miomantsika dian'izao mba tsy sanatsy ny vava vita ny fifidianana zay tsika rehetra mitaita hoe ino ny zavatra miseho iny ahoana no avitsika rehetrarehetra fa dian'izao ny fiomanana ao anatin'izany mihina ny firaisan-kinatsika rehetra zany zay ny mahasarobidy ny redynamisation mahazava-dehibe nisiny ny rassemblement ho atsika rehetra nisiny ny réconciliation efa hitataraka zany eto amin'ny deuxième arrondissement fa mila hamafisina mba hanatratrarantsika ny tanjony averika any isika raha tonga eto tsy tongatonga ho azy fotsiny isika andany fotoana amin'izao fotoana tokony ho andehanana hitady folo zao fa manana ny tanjony isika dia ny fametrahantsika indray ny filomarika Ravalomanana ahafahana mitantana ny firenena ahafahana manavitra amin'izao firenena izao tsy maintsy ataontsika zany tsy maintsy jerentsika miaraka ny olana efa nylalovatsika rehetra amin'izay inona ny lesona azo tsoahana ary ahoana ny fomba ahafahantsika miverina eo amin'ny fitondrana mba ahafahana mitondra izay fampandrosoana izay. Araka izany dia roso amin'ny fandrotsana ireo mpikambana anatin'ny antoko ireo bureau nasionaly ka tsy maintsy ananakaratra vaovao avokoa ireo mpikambana rehetra manerana any Madagasikara. Ireo foktima ireo no andraikitra amin'izay fisoratana anarana any amin'ny sy ny sekteur rehetrarehetra. Eo ihany koa ny rafitra izay fa mijoro ohatra ny tanora tim sy ny vehivavy tim fa ny zavatra apetrakatsika dia izao ho atontanisa iray ihany no anana ny bureau politique satria rehefa ho vita ilay fisoratana anarana ho ataontsika ny afokotany dia iny fisoratana anarana vitatsika na recensement iny no amoahana ny karatra mampikambana tiako Madagasikara.
fampikamana ny tiako Madagasikara manerana ny nosy dia karatra iray mitovy mba ahafahantsika anana totalisa hoe firy marina moa misy antsika mpikamana tiako Madagasikara eto amin'ity Madagasikara ity. Asa mahamaika tsy maintsy irosona farak'izangana kosa ny fidinana eny fotony sy nanivy ny fokotany mihitsy ho kosa ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany Antokotimo ao amin'ity distrika ity. Fa anao stratégie ngezabe zay nanitana anazy hoe andao amizitsika ivonina notra ny herintsika satria tenin'ny président hoe le tonga miaraka de fanomboana miasa miaraka de fambiazana andao amizay avokatsika tsy anaiky na iteka be ohatra zany fotsiny fa andao amizay tsika anotra ny herintsika satria atsika de natoritory teo tamin'ny fifidianana teo kalany nanjaka sy ny tany tsy fandraisantsika anjara zao de mandray anjara daholo ny any fokotany rehetrarehetra hoe aizany voasoratra anarana ve mandeha amin'ny tokony izy tsy voafitaka raha ohatra mbola voafitaka amin'ny fandroantsika de olona sady sy nianatra ny dondrona fa amin'ity tena atambatra tsy hery zay nafarany fanabeazan'ny olona natsoana azy de vonina tokoa izy ireo de zay nahatonga azy be tabe de matanjaka satria eto boribory tany faharoa de tena ataoko hoe betsaka ny leto avy rehetrarehetra tena araka ny tena de vonina fa rehefa manaraka nga malazantsika avy ny zavatra atao de zao ny zavatra stratégie anay atao mametraka tsirairay inona mipaikady atao isaka ny carte isaka ny fokotany mba tsy hivahatso iny satria androany be dabe mety rapitsy tsy hitatsony olona fa toy itsika miantaniny tany guitanareo manaraka eo mifandritanana sy fanaovana azy satria miara-miasa hatrany amin'ny bureau politique ny olom-boafidy sy ny olona rehetrarehetra rehefa taniny io satria leo le faritrana leon'le sakafoana leon'le sécurité mba te voatra am'izay ohatra amin'ny firenena rehetrarehetra. Izao fameloma maso ny Antokotimo izao moa dia tsy mandehandeha ho azy satria manana tanjona. Ny tanjona dia ny amerina indray ny Antokotimo eo amin'ny fitondrana ary tsy lefitra intsony amin'ny alabato amin'ny fifidianana ho avy. Nanao fitokonana hatramin'ny omaly ny mpiasa ao amin'ny komina Ambonivohitra Manjakandriana ny fanalana ny lefitry ny ben'ny tanàna voalohany no anisan'ny fangatahan'izy ireo amin'izany ny tondra fanazavana mahakasika izay kosa ny ben'ny tanàna ny Manjakandriana ho an'ny androany fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindrany sary ny Manora Andriamalala. Sorabaven'ny toy izao mitazana vao tonga eto anoloan'ny komina Manjakandriana. Tsy nisy ny asa ny mpiasa hatramin'ny omaly samy miandry eto ivelany toy izao. Service minimum toy ny fisoratana sy ny fanoratana zaza sisa no atao eto. Nisy tokoa ny disadisa ho ny ben'ny tanàna. Ny disadisa ato amin'ny commune moa zany dia nisy ny fitakian'ireo mpiasa amin'ny fanalana ny ben'ny tanàna lefitra voalohany. Madame Solalaina ny anarany rehefa nifampiresaka tamin'izy ireo androany maraina nampivoriako tao dia satria za tsy tetaterana tamin'ny omaly dia nilaza zany ireo mpiasa ireo fa manao didojadona le première adjointe kio izy dia olona tia mametraka discipline dia iteo moa nazavaiko tamin'ny mpiasa hoe ny tediavinareo zany ve dia atao goragora ny fitantanana eto amin'ny commune Ambonivohitra Manjakandriana. Efa nisy kosa moa ny fifampiresahana teo amin'ny rontota androany maraina. Dia rehefa mifampiresaka teo moa zany izahay dia nisy ny marimaritra iraisana zany hoe nisy taratasy nomeny dia nasainy ny eritreritra ka rehefa naka ny hevitra tetsy teroa ny tenako izazany ny lehibe ny distrika moa dia tokony isy vahaolana izay tsy ho ela dia mivaha ny olana eo amin'ny commune. Matetika manko raha vao misy ny grève eo amin'ny commune dia tsy fahazahoana karama amam-bolana zay no matetika mitranga kanefa ho an'ny commune Ambonivohitra Manjakandriana dia ny karama zany dia mandeha ara-dalàna. Misy moa io mazava ho azy misy koa ny ambadika politika izay ataon'ireo tsy maty voalavo kibo tamin'ny fifidianana teo aloha fa ny tenako dia vonina foana andamina ny olana rehetra ao amiko. Ny mahagaga na ny ben'ny tanàna za tsy nahafantatra akory ny fitokonana ho ataon'ny mpiasa dia toy izao ny valiten'ny mpiasa rananontaniana mahakasika izay firosoana avy hatrany amin'ny fanaovana fitokonana izay. Nampetsoana mpanao gazety avy aty Antananarivo mihitsy. Inisiativa le izy tena zay tena miteny mihitsy hoe tsy nilaza meloa zahay fa saingy talohan'ny fotoana dia efa nampahafantarina azy hoe izao ny zavatra tsy mety monsieur le maire dia anjaranao mandinika angamba efa mazava le izy
efa nampahafantarina azy dia meloha ary izao zavatra izao dia efa niteneniko taminy hoe ho avy ny fotoana anankiray mety ho takin'ny mpiasa aminao reto dia tsy maintsy hisafidy ianao. Misy ambadika politika tokoa ve? Nandritra ny fifampiresahana tamin'ny iray tamin'ireo mpiasa no nilaza fa misy hatrany ny tatitra ataon'izy ireo amin'ny lehiben'ny distrika mahakasika ny fidokonana isan'andro. Tsara ny manamarika fa tsy teto an-toerana ny ben'ny tanàna nandritra ny nanaovana eny fanadihadiana namonjy ny fivoriana fanao isam-bolana tetỳ Karion tenany. Nisy safoaka tsy nisy ohatr'izany ny Florazuel omaly namaly ny fanapahan-kevitry ny CAF momba indrindra ny lalao Baria sy Benin. Nandrahona mihitsy ny mpikambany onivony FMF azy izy. Niarihary aloha ny tsy fahaizan'ny Florazuel na amin'ny lafim-pitantanana izany na ny leadership ihany koa. Afa-baraka isika aloha raha ireny fiasika ireny no asiany teny. Fa mitanina mipetraka nefa dia ny hoe anakomana ny dian-tany Frantsa ve ireny fiasika ireny. Mialy rary nombana Andry Rakoto Malala. Ny zavatra mahatsikaika dia hoe fa alalana viaiza no ahafahan'ny fédération malagasy anoratra any amin'ny CAF hoe 1500 personnes no angatahana hijery an'io match io. Sabotage zany ary zay no mavoatsika tsika samy malagasy ihany mifamingana kianja nataontsika io any Baria kianja apray any malagasy marina fa maleo teny nareo anatin'ny fédération fa ahoaka kosa mba tsy faningana ohatr'izao tsika satria zao le mavoan'ny malagasy ezaka lehibe no ataontsika dia ianareo maningana fotsiny no tsy fitiavana olona ray no tsy fitiavana olona roa dia zao tsika malagasy homenatra fa tsika indray manoratra taratasy ihany hoe mangataka izay mba ho 1500 ny olona hijery dia inona ny tenen'ny FIFA inona ny tenen'ny CAF tsy mahazo misy mijery ao dia falinareo mitehaka nareo maniny tsy maniny fa félicitation ho an'ny fédération malagasy zay tsy nampandroso an'ity baolina kitsy hatramin'izay mba samy zao mba misy filoham-pirenena mamnoana nataon'ny fédération hatramin'izay inona tsy mandobe d'avion no mampandeha classe économique an'ireto joueur reto tsy manisy asina amin'ny malagasy ianareo fédération malagasy tsy manisy asina amin'ny joueur ianareo fédération malagasy ary melohako ny zavatra ataonareo. Tena tezitra mafy ny Florazuel na omaly. Tsy vitan'izany fa nandrahoana ny mpikambana eo anivon'ny FMF mihitsy ny tenany. Fa notaniana voatery tsy maintsy andrehitra sy hanondraka solika amina hafa efa mirehatra ve akamidina amina zavatra ivalenta hoe anindry na hanenjika mivandana ny FMF fa tsy afaka ny hanaja tena. Raha zohina ireny fiatsika ireny dia fanakomana ny tsy fahombiazana ny diana ataon'ny Florazuel na tany Frantsa ny herinandro lasa teo. Tatitra mahazatra no sady zara raha misy ventiny no nambaran'ny Flo mahakasika ny fionan'ny mpandraraha amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay na ny rencontre des entrepreneurs francophones. Mafiry ireo mpandraraha namaly ny antso. Mitetina ohatrinona ny vola iodina eto Madagasikara raha atambatra ireo tolotra avy amin'ireo orinasa vahiny. Hasafiry no teraka vokatra izany fampiasa vola sy mpandraraha vahiny ho avy mbola tsy fantatra mazava satria ny sisy tany aza mikatona hatreto aloha. Ary raha mbola anaty fahamiana ara-pahasalamana ny firenena dia mifantoka any amin'ny fanampiana farany Jamaika ny azo avy amin'ireo mpiara-miasa. Aiza ny momba ny Ilze Parsa? Toa tsy nisy resaka firy fa dia nasavangin'ny FMF no nahamaika. Izany no atao hoe miteraka buzz. Saingevitra mety tokoa ve? Nisy hoe nandritra izany valandresaka izany tsy fahaizana rafitra. Ny FMF sy ny CAF no mifampiresaka fa tsy tokony hisy fidirana an-tsehatra avy amin'ny fanjakana. Ny poitra nefa ny tsy fahaizana zavatra betsaka. Manao vava-tsiambina sy mandrahona. Ka raha misy zavatra amin'ireo mpikambana eo anivon'ny FMF, sanatria ny vavaladian'ny lela, tratrin'ny loza, dia azotoriana avy hatrany ny Florazuel no izy nanao fandrahonana mivantana. Zay olona ray, roa, misopatra amin'ity fampandroany Madagasikara ity dia ho hitanareo ny toyany. Ho hitanareo fa fantatro daholo izy ireo hoe izy. Dia ho hitanareo na azo anareo. Azo anareo manoratra sy manosiny fa tsy ekeko zany. Hita mihitsy fa tsy mahay mitarika olona, izany hoe tsy leader. Ny leader dia manana ny toetra mahay mifehy tenany amin'ny fotoana rehetra. Izany no atao hoe intelligence émotionnelle. Izay tokoa ve no nitranga omaly. Ny safoaka sy nanome tsiny ny hafa indray ny Flo. Nanafangaro ny politika amin'ny baolina kitra ny Florazuel ary tia nisy dia tanany avokoa izay ahafahana irerehana. Sazatra ny fomba ratsy ka saika eritreritra na mitambo ny CAF sy ny FIFA amin'ny fomba hafa.
manamafy ny tsy fahaizany mitantana firenena ny Flora Joelina ary dia manao izay saim-patany. Manamafy ny tsy fahaizany mitantana firenena ny Flora Joelina ary dia manao izay saim-patany. Mahavariana fa dia efa anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy saingy mbola manam-potoana hidirana amina zavatra tena ivalenta sy mizotra makany amin'ny toetsaina amin'ny rehefarehefa amin'ny tany aza indraindray ny mpitondra. Fa hafambaraka tsy misy ohatran'ireny, arenatra ho an'ny firenena ny zavantranga omaly. Fanontaniana mipetraka moa dia ny hoe tena tsy leo hafambaraka ve i Rajoelina? Manoloana izay savorivory eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy izay Argentine dia mpamakafaka baolina kitra iray no naneho ny heviny tamin'ny Njavan-Dremahefa sy Tahirinaina ho an'ny androany. Tokony hanaja ny rafitra sy ny antanan-tohatra rehetra misy eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ny fanjakana raha tena te hampisy filaminana eo amin'ity taranja ity ho ny mpamakafaka baolina kitra Ramasy androany. Fa adsoina goavana ireny fihetsika nataony ny fanjakana ireny ho izy arenatra lehibe eo amason'izao tontolo izao. Tsy manana fahadisoana velively ny FMF fa nanandefa taratasy tany amin'ny CAF satria ao anatin'ny andraiky ny tanteraka izany ho hiatrany ny fanazavana. Karazana hoe velokobay nataon'ny filoham-pirenena ho an'ny fédération na malagasy zany ho an'ny baolina kitra. Izay heverina fa mamenatra ihany amin'ny lafiny anankiray satria rafitra samihafa no misy. Azadiny fa ny rafitra fédéral zany fédération dia entité hafa mihitsy zany mitondra azy. Ny fanjakana hafa mihitsy. Ka le izy zavatra roa samihafa reo. Tokony fanaja foana zany amin'ny andraikitra izay misy azy ny mpitantana ao anatin'le izy. Fa asana hoe misy te hitsabaka amin'ny andraikiny ny mpitondra fanjakana ao anatin'izay ary zay foana ny olana kiasika an'ity fanatanjahantena ity. Dia metsika tsiny zao ny secrétaire général ny fédération hoe fangamo zono izy no manana zany. Tena zono tanteraka zany satria mahafantatra izy ho atsika ty avelany. Be dia be araka ireo mpikirakira baolina kitra tsy mahafantatra an'izany akory satria izy no mahazo noty, izy no mahazo fampilazana fa hoe tsy azonareo atao any manisy mpijery. Dia ireny moa zany valibotana atao hoe tsy anjara an'izany. Dia ozy hoe aza manao an'izany anjaran'ny fédération manatanteraka an'izany rehetrarehetra zany fa tsy anjaran'ny fanjakana. Raha mbola fanjakana miteny hoe asiana mpijery eo dia mbola diso mbola resahan'ny président amin'izany. Diso hevitra ny fanjakana raha ampiditra resaka politika ao anatin'ity raharaha ity ho hiatrany ny fanazavana. Ekena fa misy nezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fanohanana ireo ekipam-pirenena ireo saingy kosa tsy tokony atao fitaovana entana hikatsahana tombotsoa ara-politika izany. Niezahan'ny fanjakana no rakofana atao anatin'ilay lalao ilay fitokanana. Aza fangaro ny politika sy ny fanatanjahantena. Sasana angy roa samihafa ireo. Eo zany tsika hoe sarotra mitoedra rano zao fotoana zao. Ary tsika mieritreritra hoe hiteraka tombotsoa ho an'ny firenena sy ho an'ny bary ihany zavatra mitranga androany. Tsy miteraka tombotsoa ho an'ny bary ihany. Efa tonga androany maraina teo moa ireo mpilalao andiany faharoa mandrafitra ny bary ihany Madagasikara. Izany hoe efa tonga eto tanindrazana avokoa ireo mpilalao rehetra ary efa anatin'ny fanomanana tanteraka. Nitsidika ny kianjany Mahamasina ihany koa ny tolakandro teo ireo teknisianina avy amin'ny CAF nitsidika sy nanao fitsirihana ara-teknika ny kianja. Lafin-javatra maro kosa indray no nivohitra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Isan'ny voaresaka tao anatin'izany no mahakasika ny sosialim-bahoaka, ny tontolon'ny fanatanjahantena, ny politika. Dia azo fity ny ando miaratiana sy Andry Rakotomalala aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mahakasika izany. Ao anatin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra isika amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo ray aman-dreny nefa no tena misedra fasahirana nagoavana amin'ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly. Manoloana ny vola miompampana tsy maintsy alohan'izy ireo. Ahina no izany mety sy ny fialanandaharana ho an'ireo ankizy izay tena sahirana indrindra ny amin'ireo toerana lavitra andrena. Fotoana izay rehefa tsy mijaly ny ray aman-dreny mazoto izy mampiditra ny zanany. Fa amin'izao fotoana izao raha mananjanaka efatra na telo ny ankohonana anankiray tsy maintsy misy mijanona satria nahoana moa tsy maintsy misy mijanona. Ampahany atetena no ilazana an'izany tsisy vola atao ekolazy, tsisy vola vidianana kahie, tsisy vola entina anaovana ny zavatra madinidinika. Fa nisokatra ny toeram-pitrandrahana vato vaovao be masoandro amin'izao fotoana ahafahan'ireo mponina an-toerana voakasika manana fidiram-bola. Manao antsoavy ny tompona ndraiky mpanjakana ny solombavambahoaka an-toerana mba tena ireo mponina mihitsy no hisitraka tombotsoa ao anatin'izany. Jerevo akaiky ny fampandrosoanandreo tanàna ireo
reo rehetra misitraka sy ho anareo vahiny rehetra mpividy vato, ho anareo Sri Lankais, ho anareo Thaïlandais, ho anareo Afrikana sy anareo mpividy vato, de revo ho anareo ao amin'ny polisy sy ho anareo amin'ny district fijerena ny papier-ndreo, passeport-ndreo mpividy vato reo, fa clandestin daholo reo mpividy vato reo. Ka ho an'izay de potika le fananana, potika le arena, potika le commune sy le district. Momba ny fifidianana indray dia nahitsy ny solombavam-bahoaka Emilia Ramboasalama raha nilaza tao anatiny ity fandariny ity androany fa tsy misy tokony ilana ny soany intsony amin'ny fifidianana ho avy manaraka eo. Maro loatra ireo tsy fetezana niseho ka niteraka fikorontanan-tsaina teo amin'ny vahoaka sy teto amin'ny firenena mihitsy. Fa zao dia efa atovy ny fiomanana amin'izany resaka digitalisation zany zavatra anankitelo zany fa izay tsy rebirebenareo nareo tsony efa voanareo tao zay tamin'ny doublon fa tsisy ho azonareo amin'izany tsony fa ty resaka digitalisation ty samy mianatra eto tsisy voanareo tsony amin'ny resaka doublon ary eto ndray nareo raha mbola eritreritra hoe satria zay mba manana ny renseignement koa fa tsy nareo ihany de eto nareo de mahita hoe matoa ny nasorina matoa atao io fanendrenany membre ny seni vaovao io de efa misy olona kendrenareo ndray atao zay de tsy manaiky an'io membre ny seni io tsangany intsony satria araka ny teny toa sady mandamy vola no tsy mahay ny asany no mampisara-bazana ary miteraka olona eto amin'ny firenena ka tsy isy ilana zany tsony. Tapitra ny fampalalamba-baovao tamin'izao alizao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny fandarana Global News maranao rehefa avy eo aorian'izay ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary légende vivante mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny rapitso indray tompoko.